Manana kianja fa tsy azo ilalaovana, manana kompania fa tsy misy fiaramanidina, manana robinet fa tsy misy rano. Io ny fehezanteny nentin'ny olom-pirenena na mitinana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Mbola azo hitarina amin'ny zavatra hafa io, fa mahafintana ny tsy fahombiazam-pitantanana. Inona tokoa moa ny sehatra tsy mampikakaiky ny rehetra eto? Haingo ambony tsokoko ny betsaka, ka takotakonana sy sarotsaronana amin'ny zavatra tsy dia manao ahoana loatra ny tsy fahombiazana. Io resabe io ny resaka kianja izay nodrandradratraina hatramin'izay fa manara-penitra, saingy tsy pahan'ny kafy ny kianja Barea Nandaniny, 770 tapitrisa dolara be izao. Natao very rano sy nihazakazahana ny nanamboarana kianja nolazaina fa manara-penitra manerana ny nosy. Rahatserazava-tsy ny an'i Thomas Nambatona Zaka Fianaratsoa, Nandanina vola be fa mbiaiza sy nitondra inona moa izy ireny ankehitriny. Ny Barea nidina ny lentany rano-tsapiana tamin'ny politika ka mbola sary indray mipika hatreto ny fandraisana anjara tamin'ny kanina 2014 tany Ezipta. Dia mbola endry isehony tsy faiza mitantana ihany koa ny fahampitena sy faharavan'ny orinasam-panjakana. Nalevina tanteraka tao anatin'ny fitondrana Rajoelina ny ery Madagasikara. Rehefa potika ny aingana tany amin'ny fanjakana tetezamita tamin'ny alalany fifidianana fiaramanidina brokatera. Nofoanana tanteraka novaina Madagascar Airlines avy eo, saingy kompania anarany fotsiny. Tsy manana afa-tsy fiaramanidina roa hofaina manao sidina anatiny sisa. Ara-toe-karena nefa dia sokajiana régulateur de prix io kompania io, ka miankina amin'ny sarany ataony no arahany hafa, saingy tsy izay intsony no miseho ankehitriny. Lasa ny fampiresana amin'ny Emirates isian'ny sidina Dubai Antananarivo no ireharehana. Mbola endrika izany ihany koa ny orinasa Jirama. Eo amin'ny rano efa mandava-taona ny fahatapahana, saingy tsy voavaha ny olana mandrakity ny androany. Tena manara-penitra ny tsy faiza mitantana. Dia mbola natena ihany ve isika fa hisy fahagagana ho entin'izao fitondrano izao raha tarafina amin'izay efa hita sy ny ainana hatr'izay.